lait croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait vous présente Tiako Zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Ny fandarana Tiako Zanako indray no arahinao manomboka eto ato amin'ny Kolo TV mazava ho azy. Arak'izay dia hiresaka indray isika ny manodidina ny tontolon'ny reny sy ny zaza izay no efa ahafantarantsika ity fandarana ity. Ka amin'ity androany ity dia nisafidiana manokana ny lohahevitra mahakasika ny goûter-ny zaza anankiray. Tsy misaraka amin'ny zaza mantsiny io fihinanana goûter io. Na dia efa nisy ara ny fotoana nentsika tato anatin'ny fandaharana hoe inona sakafo tsara omenan'ny zaza dia eto indray dia ny goûter manokana mihitsy no resahantsika ka inona avy azy goûter ara-pahasalamana tokony omenan'ny zaza. Andao arahantsika izay ato anatin'ny info conseil. Resaka goûter zany resahantsika androany dia amalina ilay fanontaniana zany dia efa voapirofo ary voamarina zany fa tena ilaina mihitsy ny fihinanan'ny zazakely anankiray goûter. Reny be vokatsy reny mampinono koa moa zany tokony hinana an'ilay goûter reny fa ny antsika moa zany zazakely ny resahany eto. Iteny antony vitsivitsy aminareo zany le ilana an'ilay fihinanan'ny zazakely goûter. Dia voalohany aloha zany ny vavon'ny zazakely io dia mbola kelikely. Ka raha amin'ny 12 taona izy ny sakafo dia tsy ampy mandra-paharivany andro hoe amin'ny 9 arivo indray izy vao hisakafo zany le sakafo nohaniny tamin'ny 12 iny. Noho izany mihinana an'ilay goûter zany izy any amin'ny 4 any. Zay zany zao ny antony anankiray. Antony faharoa koa zany tsy maintsy hinanana goûter dia iny goûter iny zany dia sakafo feno mihitsy iny ho an'ny fitombony zazakely satria iny goûter iny dia sady misy calorie iny misy hery zany iny misy vitamine iny misy oligo-élément be da be mihitsy zany ilaina amin'ilay fitombony zazakely. Ary rehefa nalalinina zany io dia ny 10 isan-jatony na 10 isan-jatony calorie na ny énergie ilain'ny zazakely anatin'ny ray andro dia ny goûter no mitondra an'izany. Dia fahatelo farany rehefa mihinana goûter ara-dalàna ny zanatsika dia tsy manao an'ilay mitsaingotsaingo croyette sy roa zany izy dia mitombo ara-dalàna izy tsy tratra an'ilay hoe obésité satria raha mitsaingotsaingoka fotsiny izy dia mety lasa le be calorie be reny le sakafo dia lasa le matavy be reny izy. Dia raha mihinana goûter ara-dalàna koa izy dia tokony ahazo lanja tsara fa tsy manao an'ilay zazakely mahiry reny. Dia zay zany mampatonga antsika hiteny hoe ilaina ny fihinanana zazakely goûter ary mbola resahantsika eto moa zany hoe inona ny zavatra tsara omenana azy. Raha ny zaza latsaky ny enim-bolana moa zany resahantsika dia efa niresahana ihany zay tamin'ilay émission teo aloha moa zany hoe raha ny tokony ho izy no hoan'ny zazakely latsaky ny enim-bola dia noho ny mamany ihany. Dia iny foana zany. Fa raha ohatra hoe tsy dia misy nono ny mamany dia eo zany manampy an'ilay ronono premier âge reny moa zany tsika manomboka amin'ny hoe faha-efapolana eo. Noho izany zany zaza latsaky ny enim-bolana dia ronono ihany no omenana azy. Fa rehefa ilay manome sakafo kely iny tsika amin'ny efapolana dia afaka manampy céréales kely zany tsika afangaro amin'ilay ronono dia iny ny solona goûter zany ao anatin'ilay sakafo no anatin'ny ray andro koa nefa. Dia rehefa manomboka enim-bolana eo zany zazakely rehefa manomboka ilay mihinan-kanina izy dia hatramin'ny faha-herintaonany dia mihinana goûter zany izy maraina sy hariva. Ny tena tsara aloha zany dia abazina ronono foana. Rehefa manomboka mitsakotsako kely iny zazakely iny dia afaka mihinana zavatra malemilemy izy mi-liquide mi-solide zany hoe tsy tena le mandrangoka be zany fa somary maditidity. Rehefa ronono deuxième âge zany zao ny afaka miantsika anazy dia afangaro amin'ny céréales kely izy na misy gluten io na tsisy gluten dia efa azo atao goûter zay. Afaka omentsika koa izy voankazo kely na jus de fruits kely dia afaka mihinana an'ilay karazana céréales reny izy dia afaka mihinana an'ilay petit suisse reny izy dia afaka mihinana zavatra vita amin'ny ronono ohatra hoe fromage fa le mbola le paty malemilemy reny afaka mihinana yaourt koa izy zany. Dia esahantsika ovaovany isan'andro zany le goûter an'ilay zazakely dia afa madibadihany eo mba hiovaovany le tsirony satria mbola manomboka manandrana an'ilay tsirony le zazakely sy ampitombo an'ilay appétit zany dia mahazotomana izy amin'izay satria miovaova le zavatra omentsika anazy. Rehefa manomboka mihoatra ny herintaona indray zany zazakelytsika 2 taona 3 taona 4 taona hatramin'ny 9 taona any dia efa mihatsara ihany zany le fahafahany mitsakotsako
dia tsaratsara zany a zavatra efa mba azo-tsakona nomena anazy ohatra hoe biscuit a ohatra hoe morceau ana mofo kely a fa le ronono le nitenenina teo koa zany dia toizana foana lait de croissance zany appréciena mihitsy le renim-pianakaviana amin'ny an'iny lait de croissance iny na le 3e âge an'ilay zazakely satria tsy vitany hoe ronono fotsiny iny fa ny calcium ao anatin'iny efa voalanjalanja ny fer ao anatin'iny a ilainy amin'ny fitombony a amin'ny hery fiarovany a dia misy oligo-élément misy vitamine sy zavatra be da be ao anatin'iny zany a ilaina amin'le fitombon'ilay zazakely dia ankoatran'ny ronono zany dia le niteneniko teo zavatra azo tsakotsakoana zany ny biscuit moa zany a dia mamy loatra le izy dia tsaratsara mofo nomena an'ilay zazakely fa le biscuit zany ahenahena kely dia mofo na brioche kely na pain de mie kely zany nomena anazy dia ovaovana foana ao a mahasamy hafa ny goûter hoan'ny zazakely ray taona na roa taona amin'ny zazakely eny taona dia ny composition mitovy ihany misy ronono foana ihany ao fa le any amin'le fatrany zany efa melehibe le zazakely a dia ampitombolontsika koa ny fatran'le goûter a omena an'iny zazakely. Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire France-Lait fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. France-Lait Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France-Lait accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. France-Lait, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Izay ny mahakasika an'iny info conseil iny atao anatin'ny reportage kosa indray isika arany dia anaraka ny EPP Antsahamasina Itosy. Inona tokoa no nitranga atao amin'izay EPP Antsahamasina Itosy izay voatsela koa tsika izay nankalaza ny fetim-pirenena dia nisy moa zany ny fikambanana anankiray antsointsika hoe Clair de Lune Madagascar izay nitondra sy nizara faliana ho azy ireo mahakasika izay fetin'ny asaramanitra izay andao aroarahantsika ny fanadiadiana sy ny akon'izay fitsidian'izay. Efa ho ray volana izao sika malagasy no nankalaza ny fetim-pirenena. Anisany nankalaza izany ihany koa ireo ankizy mianatra eny amin'ny EPP Antsahamasina Itosy. Noho ny asaramanitra dia nisy ny hetsika iray izay nikarakara ny fikambanana Clair de Lune Madagascar nentina indrindra ampifaliana ireo ankizy sahira natao amin'ny EPP. Ny hetsika asaramanitra joie partagée dia efa hetsika fanaon'ny Clair de Lune hatramin'izay isan-taona. Dia eto amin'ny EPP Antsahamasina Itosy nanaovana ny safidianana nanaovana azy amin'ity taona ity dia ankizy mpianatra 10 no hisitraka izany. Dia amin'ny maha asaramanitra azy joie partagée dia fankalazana ny fizarana faliana amin'ny fankalazana ny nazon'ny Madagasikara fahaleovantena ilay izy. Dia ny fizarana arendrina sy nofokena amin'ny tampim-pihavanana nentina hinanamarena izany. Dia izay zany tsy nijanona tamin'ilay hoe fanomezana fotsiny le fizarana faliana fa amin'ny ny asan'ny Clair de Lune zany hoe manampy eo amin'ny fanabeazana ihany koa. Dia nizara ihany koa zay fomba fanoroana ny asa mety ho ataon'ny ankizy any aoriana. Tieny izao dia efa natao izay satria mba ahafahany zareo manana fijery lavitra, ahafahany manao fanomanana sy fampivelarana sahady izao.
rehefa nanao fanadihadiana mantsy izay teo aloha dia ohatrany hoe mpampianatra sy mpamily izay daholo ny tena tian'ny ankizy dia izay nahatonga anay natondra fampianarana kely fohifohy tsy dia tena hoe niditra lalina fa tondra fampianarana ho andry zareo hitarihana anazy. Mariana fa etsika efa fanao ny fikambanana isa-taona ity fety ity. Ankoatra ny fanomezana arendrina sy sakafom-pifaliana dia tao ihany koa ireo sahan'asa niarahana tamin'ireo ankizy mba hahafantaran'izy ireo ny asa azony atao rehefa lehibe. Nanamarika ireo ankizy tokoa ny hetsika izay natao tamin'iny asaramanitra ary dia nanao izany hafaliana izany izy ireo. Nahazo fahafa-po dia nahazo hafaliana dia nahazo fahaizana. Nahazo vokatsoa tsara, faly dia faly. Nahazo fampianarana géographie sy matematika. Tombontsoa azoko amin'izay dia mianatra foana mba hahaizana tsara. Faly be fa sady nampianatra amin'ilay sy tokony ataoko sy ny fianarako izy. Faly izay fa nizara goûter sakafo dia nizara kilalao. Faly izahay satria tsy nisy ohatran'izay teto Tsamasinana raha tsy tamin'ity. Faly izahay fa nahazo nizaraina sakafo sy kilalao sy nampianarana momba ny arak'asa. Afa-po tanteraka ny mpikarakara satria tratran'ny tanjona. Miezaka hatrany ireo mpikambana tsirairay mitondra ny anjara birikiny ho fanatsarana sy fampandrosoana ny fanabeazana eto Madagasikara. Tsy amin'ny sehatra fanabeazana ihany anefa fa misokatra amin'ny sehatra hafa ihany koa, tontolo iainana, zon'olombelona, tanora, reny sy ny zaza ary ny foto-drafitrasa. Ny Clair de Lune Madagasikara zany dia fikambanana niforona tamin'ny Desembre 2016. Izy io dia fikambanana tsy manao politika ary mitsangana ara-dalàna. Ny tanjon'ny Clair de Lune Madagasikara moa dia mifampivelarana sy mifampivoarana ny maha-olona amin'ny lafiny rehetra, indrindra ireo olona tena sahirana. Manana mpikambana eo amin'ny 10 izy eo ny association izay misehatra amin'ny lafim-piariana maro samihafa ary misy koa ireo mpilatsaka sitrapo sy ireo mpianatra. Ny sehatra tena hoe iasan'ny Clair de Lune aloha hatretra dia ny fanabeazana, ny tontolo iainana, ny zon'olombelona, ny foto-drafitrasa ary ny zaza sy ny vehivavy. Ny association Clair de Lune aloha hatreto dia teto Antananarivo ihany izy no niforona ao amin'ny Behoririka 4 tapaka ny siège-ny dia mbola eritreretina hoe anenika amin'ny Madagasikara ray ambinitolo ny rafitra ny association Clair de Lune. Ny bénéficiaire Clair de Lune aloha araka ny efa voalazako teo dia ny olona sahirana aloha ny tena hoe lahara-pamehana amin'ny association Clair de Lune ary indrindrandrindra ireo zaza mahambehivavy vehivavy sahirana zany ary ireo zaza sahirana ihany koa. Fa na izany na tsy izany ary tsy manakana ny Clair de Lune mihitsy ny isokatra amin'ny ireo karazan'olona hafa izay mety mila fanampiana na fanohanana. Tetika asa maro no efa nitanterahana hatramin'izay ary mbola maro ihany koa ireo asa mbola miandry. Ny projet manaraka ny akaiky indrindra dia ny fizarana fitaovam-pianarana izay fanirianay dia atao any amin'ny faritra Atsinanana izy amin'ity taona ity eo am-pikarakarana an'izany izahay dia mety eo amin'ny oktobra eo izahay ny atao. Dia ankoatr'izay moa zany misy koa ny hetsika Noely izay efa taona isa-taona ho tanterahana koa izay amin'ity taona ity. Manome fotoana indray ary amin'ny asaramanitra manaraka. Vahana trano moa ny ankizy atao anatin'ny fandarana Tiako ny Zanako amin'ny alalan'ity rubrika manaraka ity dia tsy inona fa ny parole d'enfant. Andeha hoe antanitsika hoe inona indray ny goûter mety hoe ho tian'izy ireo. Je m'appelle Mallory, j'ai 6 ans et je travaille à Luciole. Salam. Maëf, j'ai 4 ans. Je m'appelle Manoutsou. Pizza. Cadeau de classe de turbo.
papa. Tortoise bleu. Coucou maman. Coucou papa. Mankasitraka anao izay niaraka taminay tao anatin'izay minitra maromaro izay tato anatin'ny fandarana Tiako ny zanako ato moa ny fampizarantsika ny mahasoa ny mahafinaritra rehetra dia amin'ny herinany io loha hevitra vaovao fanadihadiana vaovao parole d'enfant vaovao ihany koa no mitsenantsika ato anatin'ity fandarana ity fa zao aloha dia mankasitraka ny franslais isika izay nanohana ny fandarana misy ny ronono izy io misy ihany koa ny céréales ary tena antoko ny fitombon'ny zaza ihany koa izy izany hoe afaka atao fanampin-tsakafo tsara mihitsy zany amin'ilay goûter tsika teo iny ihany koa eo ihany koa ny prima bébé izay miara-miasa akaiky atao anatin'ny fandaharana teo ihany koa ny ekipa teknika rehetrarehetra nandrafitra ity fandaharana ity nanomboka tany amin'ny fanodonana hatramin'ny fandefasana anazy amin'izao fahita lavitra mamitsika izao mankasitraka anao ary izay amin'ny herinan'io toy izao indray fotoanantsika manaraka velogna tompoko. Les croissants apportent 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. Franslais vous a présenté Tiako ny zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France.